isaorantsika indray Andriamanitra ry mpiaino malala satria tompo-pitahiana sy tompo-pisaorana no asandratra amin'ny fotoana ankehitriny noho ny fitariany. Miaraka eto isika iaino tenin'Andriamanitra ary iresaka amin'ny antsipiriany mihitsy ny fahasoavany ka dia ho tanteraka amintsika ane ny fitariany mandritra ny fotoana rehetra. Mialohan'izany anefa dia andeha isika hiaraka hivavaka. Ry tompo be famindrampo indrindra any an-danitro, midera sy misaotra anao izay no ny fitahiana izay nomenao anay nandritra ny fotoana lava rehetra ary nanomezanao anay tombo nandro ihany koa ankehitriny iaino ny teninao. Misaotra anao satria mbola manana anjara amin'izany izahay, mbola manana anjara fitahiana amin'izany izahay, ka dia indreto izay maneho ny fankasitrahana feno, sokafo ny fonay, sokafo ihany koa ny sainay. Dia meteza omba anay mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika satria tafaraka ito isika anaraka n'ity lohahevitra vaovao ity nampitondraina ny lohateny hoe manaraka rafim-pandaminana mba matanjaka ny olona anankiray. Eo anatin'ny fiangonana ary havana malala dia tsy ialan'ny olona malemilemy kokoa. Ohatra ny hita any amin'ny fiarahamonina ihany koa izy ity, na hita ao anatin'ny fiainan'ny tokantrano. Misy malemilemy kokoa, misy malefadefaka kokoa, ary misy matanjatanjaka izany. Dia toy izany ihany koa anatin'ny fiangonana izay anasokajiana olona be dia be. Fa ity resan'androany ity dia mamantsika mandrakariva fa tokony hatanjaka ianao. Fahatanjahana manahoana amin'ny lafim-panahy manahoana loatra re. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy no mahita ny zanany anankiray ka misafidy fahalemena, dia malemy mandrakariva mandritra ny androm-piainany. Fa tian'Andriamanitra hatanjaka isika, matanjaka. Mba nanandrana ny hazakazaka ny tenako tamin'ny vaninandro fahazazana sy ny fahatanirana. Fa ny tenako moa izany dia karazan'olona le bebe vatana be reny hatramin'ny fahakelezany. Tsy mba nisy fotoana mihitsy nahatsapako hoe mahihy kely aty. Ary indraindray aza efa tsy tiako mihitsy izany hoe ngeza be izany. Nisy fotoana tena hitako hoe manahirana mihitsy ty fandehana amin'ity fahangezana ity. Ary na dia ny tenako ankehitriny aza efa nienkena raha ny fahitako ny toerana tamin'izany. Ilaozan'ny ankizy lavitra be mihitsy raha mihazakazaka. Miaraka mandeha amin'ny bisikileta indray dia mbola ilaozan'ny rehetra indray koa. Mandeha amilomano
ilaozany ny hafa ihany koa de mametram-panontaniana ny tenako manao hoe ny fahalemeko ity ve de tsy ho afaka mihitsy tsy mba misy lafina zavatra izay handreseko ny hafa raha resaka fanatanjahantena ka mba mety resaka hafa de mba iny mba misy mety misongadina ihany fa raha resaka ara-batana de saika resy io indrindra nampifantoko ny saiko hatramin'izay nahoana loatra re inona ny tokony atao mba andeha hanana lavitra atanjaka eto amin'ity loahevitra ity sika de resaka ny momba ny hoe mba atanjaka ao amin'ny Hebreo 10:7 de teny anankiray izay tsy azo adinoina ny mpitandrina rehetra ny mpino rehetra ny kristianina rehetra ny mambro fiangonana rehetra de mahalala nyity fanambarana ity manao hoe fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantombotra ny andro raha atomboka amin'ny 7 sy 9 de zao ny fanambarana ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary aza mafony fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasany fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantombotra ny andro ity teny voalohany ity no tiako asongadina amin'itsika amin'ity androany ity ary aoka isika ifampandinika mifampandinika io tsokevitra io ry havana malala dia napetraky ny soratra masina mihitsy mba iainan'ny fiangonana amin'ny tsokevitra fototra ny aingana tamin'ny baiboly de zao aoka mba hivory mihitsy isika ifampandinika tia fivoriana de miamatanjaka amin'ny fiainana ankehitriny ry havana malala efa manomboka ilaozana ny fivoriana za tsy te hivorivory zany hoy ny sasany za tsy te hiditra amin'ny antokotoko zany za tsy te hiditra amin'ny sokajikajy zany amin'ny groupe toy izany na toy izao ao anatin'ny fiangonana nefa de misy an'izany hoe antokony reto atokopira antoko anankiray na sampana miadidiny vehivavy na sampana anankiray miadidiny tanora de amporosiny Hebreo sika ry havana malala mba hazoto hiditra ho isan'ny gropin'ireo isika midira ho isan'ny antoko anankiray na antoko roa na antoko telo fa aza miolon'olona ka hiteny manao hoe za tsy an'ny aroso tsy an'ny atsy raha izany isika de miamalemy tsy mety matanjaka ary io ny tsy ambarahatelo izay narangaranga ny soratra masina amin'ny fiainana ankehitriny io ny mahatonga fifaliana ry havana malala ny tsy mety hiditra ao anatin'ny antoko anankiray izay ny volavolain'Andriamanitra hanatsarana ny fiainan'ny fiangonana de mahatonga anao osara-panahy tsy mety mandresy mihitsy ary ny hafarany azy ange miala ao anatin'ny fiangonana tiako mba apetraka mihitsy ity fanambarana ity ary efa nanadiady an'ity fanambarana ity amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay de ohatra ny maivamaivana fa raha amin'ny teny grika ny aingana ange afa mihitsy ny fametrahany azy ary aoka isika azoto ivory na ivondrona de ifampandinika fa amin'ny teny gasy izy io de aoka isika ifampandinika de ohatra ny tsotsotra kely hoe eny anjoron-dalantsika mifampandinidinika kely de samilasy tsy ry havana malala fikasan'Andriamanitra mihitsy no an'olotra ny fiangonana antokotoko anankiray mba hanabeazana azy ny samy zazakely zaza minono de atambatra ho antoko anankiray nahoana ny zanakao tsy ampidirina ho isan'izany ary rehefa miala amin'ny zaza minono eo amin'ny zazabodo ampidiro isan'izany ray koa ny zanakao ny ankizy ny tanora ny tanora lehibebe kokoa rehefa tokony miroso eo amin'ny setry ny fanambadiana eo amin'ny efa manambady ny eo amin'ny antoko samaritana tsara fanahy matetika moa ny antoko samaritana tsara fanahy ty de ohatra ny lasa anaran'ny tsy very ny farany
tokony ny samaritana tsara fanahy nefa ohatra ny tsy hitakory zay mety ho fitrangany amin'ny fotoana rehetra. Fa ity resaka eto ity ry fiangonana malala de tena fahadisonkevitra ho an'ny tsiraray avy ny miendaka ao anatin'ny fikambanana. Ary izany no mahatonga ny ankizy anankiray na ny tanora anankiray na ny lehibe anankiray solafaka. Satria tsy manaiky voavolavolany ny sokajy zay sahaza azy izy. Ny fanabeazana ny tsy vitany ao an-tokantrano hoe. Ny ao anatin'ny tokantrano ange sasavily sy ny sasavilany ny fikosehana trano sy ny fandaminana fandriana no atao ao anatin'ny tokantrano hoe. Fa ny fiainam-panahy amin'ny fahafenony dia any anatin'ny fiangonana no hitrandrahana an'izany mba hanefena ny mahazanak'Andriamanitra antsika ho isan'ny olombonjena rahatrizay. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny seha-pamonjena izany ity hoe fikarakarana ao anatin'ny fiangonana ity. Ary tsy vitany hoe miditra ao anatin'ny sokajy fa manaiky ho tefena ihany koa, manaiky ho amboarina. Tafiditra ao anatin'ny sokajy ty zanaka ity ray aman-dreny ity de ozy izy hoe zanako aza mba tenitenenina fa io mora malahelo ka dia tsy mety ahoana moa ny itezana an'izany. De raha iny fa mandehandeha manerana ny tranony zanany de tsy ho tenenina. Maneranerana ny fiangonana mivetsika ery mivetsika etsy de tsy ho tenenina. Ary izay no mahatonga ny fahasamihafan'ny fisetro fampianarana ampidirina ao anatin'ny antoko anankiray hamolavolana azy kanefa tsy manaiky ho beazina. Ry havana malala fahadisoana zany. Angamba ny fepetraram-piarahamonina ny amin'ny hoe mikasy tanana no andeha ho ajaitsika. Fa ity fifampiresahana ity kosa hoe tsy tokony ianao an'izany koa tsika fa ity ny atao na izatsy no ale de azao no atao de sahaza ho an'ny fiangonana nomena ho an'ny isan'ny tokony andehanako sy andehananao andeha araky ny hitsiny satria izany ny volavolaina any an-danitra. Evero ny havana malala fa na de maharo-po azy Andriamanitra ka ahatonga ny zanaka ho tonga any an-danitra kanefa tsy azo namboarina dia azo antoka fa hiakatra ao anatin'ny dabilio ny fiainana mandrakizay izy. Hitetitety latabatra andehiny ambony latabatra de tsy ho teneniny anjely ve? Satria filaminana hitovizana any an-danitra. Inona moa fa rehefa any an-danitra tsika efa tsy zany tsony fa eritreritra fotsiny zany resahantsika eto izany. Fa ny fanomanana ny fiainan'ny olona ho any an-danitra de ny hitovizan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny fomba fiainan'ny zanak'Andriamanitra hafa ihany koa. Ny fiangonana zany no sekoly hanamboarana ny zanako sy ny zanakao, ny tanoranao sy ny tanorako, ny toetrako sy ny toetranao ihany koa. Ka rehefa voavolavola anatin'ny fiangonana isika de manana toetra hitovizana. Ary rehefa ho avy Jesosy Kristy, io toetra io no toetra ny zanak'Andriamanitra any ambony. Ka de mitovy fomba fiaina isika. Tsy ampianarina intsony sitsika tonga any ka asiana lalàna be dehibe mipetraka amin'ny rindrin'i Jerosalema fa amin'izay fotoana izay ka eo daholo ny hoe pejy voalohany tsy azo ataony manao an'ity na manao an'izao, tsy azo ataony. Tsy ary havana malala. Efa nianarana zany. Io no fifampandiniana zay napetraky ny mpanoratra ny Hebreo amin'ity androany ity manao aoka isika hivory mihitsy ka hifampandinika. Inona no hanatsarana ny fiainan'ny fiangonana satria amboarin'Andriamanitra ao amin'izany isika. Ry ray aman-dreny malala, tiako sady mitodika ho amin'ny fiainantsika amin'ny fotoana ankehitriny fa mitambesatra amintsika ny adidy rehetra hananana dimby sy fara-matianina eo amin'ny sehatry ny fankasitranan'Andriamanitra. Ary ilaina ny filazany ihany koa ny amin'ny 5:5 amin'ny Hebreo 10:5 manao hoe fa aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany. Mahafoy ny fiaraha-miangona. Aleoko aloha tsy miangona androany fa ohatra ny mandeha tsena. Aleoko aloha mandeha ary satria io no safidiko. Aza mahafoy na indray mandeha aza ny fiarahana miangona. Ary eo no ahitan'Andriamanitra hoe tena zanako ity. Firifiriny efa nanao andrana.
ny amin'ny fitsimbadiana eo amin'ny fanaranan'Andriamanitra ka manobatoba fotsiny hoe indray mandeha solafaka ave de tsy avelan'Andriamanitra iny ange ka mamela tokoa Andriamanitra. Fa izao afa ihany ny mijoro hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary be deaibe ny hoe fa nanao andrana fa nahitana tompontsoa mandrakariva ity miaraka amin'Andriamanitra ity. Ry havana malala amin'ny fotoana ankehitriny dia mbola ambarany ihany koa fa ilaina ny mifananatra satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Misy tsy mazaka fananarana, misy tsy mazaka teny. Angamba mety mandray amin'ny lafiny anankiray angamba ny tenako de zao hoe mety mavesatra loatra angamba amin'ny fananarana ataon'ny sasany. Mety mavesatra angamba ka tsy fananarana ntsony fa lasa fanakianana na fibedesana amin'ny fomba tsy mety. Fa iteto ity de zao omen'Andriamanitra mihitsy isika hifananatra hiteny hoe tsy mety io ataonao io na andeha isika iray fomba fanao. Izany hoe mba kajiana ihany koa ny fomba fiteny mba azahoana lalam-piainana irinran'ny fiangonana hitondra fifaliana ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana. Ry havana malala, ity tsokevitra lehibe ity de tsokevitra sahazan'ny fiarahamonina rehetra fa tsy natokana ho an'ny fiangonana ihany fa ny ao anatin'ny fianakaviana ihany koa. Inona ny teny tsy zakany atsy ankilany de tsy ho atao hoe inona ny fietsika sy ny fitondran-tena mba hahafahany mandray lesona. Rehefa tsy manaiky ny amboarina ny zanaky ny tatsy avaratra indray andro de ny fiainany nananatra azy. Efa impiry ny tenenina ny hoe rehefa mipita arabe de mijere ny ankavanana sy ny ankavia. De io ty zaza ity teny lany andro zany. Zange efa lehibe. De indraindray mety ihany satria miaotra ny mpitondra fiara. Matahotra ny andona azy. De mandeha ihany. De matetitetika ny toy izany. De impiry moa ny olona iny amin'ny arabe mihitsy miteny ry zazy ty mba jereo ihany ny akavia sy ny akavanana. De zao ny vavany hoe raha mandona kosa de nga avelako maina. De io ty ray aman-dreny hoe ianao efa voadona nge am'izany anga mahatsiaro tena tsony. Ka andramo arako. Ry havana malala, ahoana no anamboarana n'ity zaza ity na ity tanora ity? Satria izany toetra izany de norantovy tany amin'ny fiainan'ny tokantrano. Ny hafarano voadona tokoa ary ny tsirara tery amin'ny arabe. Ny nitondra fiara koa na gaga fa sendra tsy hitan'izay nanaraka azy angamba ka tonga de nitsoka. Ratra sy aretina ny forona tampotampoka teo. Narary nalefa tany amin'ny mpitsabo. Nitondra takaita nandritra ny fiainany. Satria tsy mety anarina. Tsy mety toroana hevitra. De nanary ny fiainany. Ry havana malala, amin'ity androany ity, de tian'Andriamanitra mihitsy isika hifananatra. Ary ny tena hevitra zany aza de hoe mifampahery ihany koa e. Mananatra de misy fampaherezana. Aza mametraka amin'ny tenanao ho toy ny hoe ny ihany fa za ihany ny afaka mananatra fa nareo tsy afaka hananatra. Tsy ry havana malala, ity lalana makany an-danitra ity de lalana ifampitaizana. Na ny zanaka aza de hiteny amin'ny dada manao hoe tsy mety kosa ny ataon'ny dady. Hiteny amin'ny neny manao hoe tsy mety nataon'ny neny. Ka noho izany andahovana ny fihetsika. Ry fiangonana malala, amin'ity resaka fanaovantsika eto ity de be ny tokony andiny tokony ho velabelarina. Fa ny fototra iaingan'ny fizirizirina no tosaka amintsika ankehitriny. Avy aiza loatra ary, fanahin'iza loatra ary.
inona fa tsy fanahy masina mihitsy no mahatonga ny toetsaina mikiribiby tsy te hanaraka ny sitrapon'andriamanitra fa fanahy ny fahavalo zany ry havana malala lay fahavalo ny fahamarinana zay mitarika antsika tsy ho isan'ny zanak'andriamanitra io no mampatahotra indrindra ka hahatonga antsika ho very mavita zavatra lehibe koa isika rehefa miaraka amin'andriamanitra ary miaraka amintsika samysika noho ny hoe mitokamonina irery raisy ohatra ny toerana misy ny zanak'andriamanitra ankehitriny ary ity androany ity dia tiako ny manasa mba ho tia vavaka amin'izay isika tia makany am-piangonana amin'izay isika satria ao ny tombony fifaliana zay atosak'andriamanitra ao ny tombony famonjena ao ny anomezan'andriamanitra hery matanjaka indrindra hiatrehina ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity fa ny eny amin'izao tontolo zao lalovantsika dia fiainana ara-materialy ihany ange ny ilantsika ny any amin'ny sarababem-bahoaka famezivezy etserie ny resaka fitadiavam-bola ny veloman'ny nofo zany ange ny tadiavantsika any fa ny tadiavana ny fiainana ankoatra n'izany kosa ny fiainam-pamonjena dia tsy misy afa-tsy ny fiangonana ivelona araka ny sitrapon'andriamanitra ane isika andeha araky ny fahasoavana ene isika ho todsoa any an-danitra ny eny tsiraray avy zay manaraka an'izao fandarana zao andriamanitra ny fahasoavana hitantana hitsimbona ny tsiraray avy ka ho feno fitariana mandritra ny androm-piainana rehetra mirary soa ary mampahery antsika mandrakariva amen ry andriamanitra tomponay izay tsary indrindro misaotra anao izay satria nomenao vatsym-panahy vaovao ahafahana mametraka indray ny dia tongotry ny fahasoavana mba hizoran'ny fanahy tsiraray avy andeha araka ny sitraponao ny mifananatra ny mifanorohevitra izany no takianao mba ataon'ny tsiraray avy amboaro ny fonay mba ahay mandray ny afatra mandrakariva ary ahaizan'izao fiangonana tsiraray avy izao iomana amin'ny fotoana lehibe zay ahatongavanao Jesosy Kristy io mitondra mavaka izay amin'ireo tsy salama amin'izao fotoana izao meo azy tompo ny fahasalamana meo azy ny hery-tanjaka meo azy ny fahavitriana amin'ny atao rehetra ka dia ho azo antoka fa ny lalam-piainana manomboka hatreto dia lalam-piainana feno fahendrena eo ambany fiainao dia midiran-tsetra ianao amin'ny ataona rehetra mandritra ny andro amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen misaotra an'Andriamanitra isika satria lavorary ny fotoana ny lalovantsika teto nandraisana ny hery sy fanantenana ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra hitombo fifaliana mandrakarivana isika eo amin'ny fiarahana ao amin'ny fiangonana mandra-piona ary mandra-pitafa indray